Ravana malala, eto ny tenako dia matsiaro ny tombambidin'ny teny izay lazain'ny mpanao salamo hoe fifalian'ny fony sy firavoravon'ny fanahiny ny soratra masina. Faly isika nomen'Andriamanitra ny Baiboly, faly isika handray fampahirezana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany indray. Ka dia mialohan'ny hanokafantsika ny soratra masina dia andeha hiara hivavaka indray isika aloha. Andriamanitra o Rainay ny an-danitra, isaoranay be dia be ianao noho ny soratra masina. Ilay soratra nomeny tsindrimandry avy aminao. Ampio izay Andriamanitra mba hanaiky ho tezainy ny soratra masina. Ampio izay mba hanaiky ho ahitsy ny soratra masina ilay fanontseana izay diso. Ary angatanay ianao mba hiteny aminay amin'ny fomba manokana indray amin'ny alalan'izao fandaharana androany izao. Tononinay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ravana malala, andeha ho tsahivintsika indray ilay teny mamy loatra avy amin'ny tompontsika. Izao ny ambarany ao amin'ny Apokalipsy 7:1-20. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandry reseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Ravana malala, teny mamy avy eo amin'ny soratra masina. Nosoratan'ny tompontsika, nosoratana izany tsy navelan'i Jesosy raha tsy ho voasoratra ho tonga eto an-tanantsika. Ka ao anatin'ilay boky izay voalaza hoe fanambaran'i Jesosy Kristy, nosoratany nampitondray ny anjely mba ho soratany Jaona mpanompony. Dia tonga eto am-pelantanantsika izany feza teny mamy, mahafinaritra izany. Mba hiainantsika an'izany, mba tonga an'izany ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika indray, dia andao hikatsaka amin'ny fotsika rehetra izay voalaza mba hahatonga antsika ho isan'ireo izay maharesy, ho isan'ireo izay mpandresy. Izany indrindra no hiresahantsika fohy indray amin'izay fotoana ananantsika ny tantaran'ny apôstôly Paoly. Andeha hiresaka fohy na dia ampahany kely fotsiny azy amin'ny tantaran'i Paoly isika izay maneho amintsika ny fandresena nahatonga azy ho isan'ireo izay maharesy. I Paoly dia afaka nanao fanambarana arak'izay voalaza ao amin'ny Galatiana 2:9-20. Izay fanambarana efa tsy vahiny amintsika intsony. Galatiana 2:9-20. Izao no voasoratry ny tenin'Andriamanitra. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Ravana malala, ny apôstôly Paoly na dia niaina ohatry antsika izao teto amin'ity fiainany ity, novelona tamin'ny mahanofo olombelona nofo sy rà. Tamin'izany izy dia efa afaka nanambara fa tsy izy intsony novelona fa Kristy mihitsy novelona ao anatiny. Ka ny zavatra rehetra niainany dia nivelomany amin'ny hoe Kristy efa ao anatiny. Ny finoana fa Kristy ao anatiny io no mibaiko azy mandamina ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany. Efa tompony fiainany Kristy tamin'izany fiainany teto ambonin'ny tany izany. Ary rehefa tonga teo amin'ny fiafaran'ny fiainany apôstôly Paoly dia izao ny fanambarany. Timoty 2:4, 7 sy 9. Timoty 2:4, 7 Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Ry hava malala,
natsiaro ny apôstôly Paoly teo amin'ny fiafaran'ny fiainany fa tena fiainana tsara indrindra no nomen'Andriamanitra azy satria Kristy no velona tao anatiny ary dia nahavita hatramin'ny farany ny fiazakazahany izy ary natanteraka hatramin'ny farany, natahiry hatramin'ny farany ilay satroboninahitry ny fahamarinana izay efa voatahiry ho azy. Nresantsika hoe izany ilay atao hoe maharesy. Raha ny teny Jesosy hoe izay maharesy dia hiara hipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako dia izany fiainan'ny Paoly izany. Nanao safidy tsara izy handray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia lasa Kristy mihitsy no velona tao anatiny ary naharitra hatramin'ny farany tamin'izany safidy izany izy. Dia efa nitehirizina ho azy ny satroboninahitra fahamarinana. Ravana malala, sambatra indrindra ny apôstôly Paoly. Notahian'Andriamanitra indrindra izy. Isan'ireo izay naharesy izy. Isan'ireo izay hanana ny satroboninahitry ny mpandresy izy. Isan'ireo izay hiara hipetraka amin'ny Kristy eo amin'ny seza fiandrianana izy. Andeha hitona lesona vitsivitsy ny amin'ny fiainany tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany. Nanao safidy tsara izy, naharitra hatramin'ny farany tamin'izany safidiny izany izy, fa misy antsipiriany vitsivitsy reto ndeha ho jerentsika amin'ny fiainan'ny apôstôly Paoly. Korintiana voalohany 7 dia ny 7:20. Korintiana voalohany 7 dia zao no vakitsika eo amin'ny 7:20. Fa asiako mafy ny tenako mangana ka handevoziko, fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho, dia ho lavina kosa ny tenako. Ravana malala, nanolotra ny fiainany mba hizara amin'ny hafany amin'i Jesosy ny apôstôly Paoly. Hitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ary teny ampanaovana n'izany asa fitoriana izany dia zao ny foto-kevitra anisany nofikiriny mafy hoe asiako mafy ny tenako izay fandava tena rehetra ilaina, ataoko daholo izany fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ny tenako kosa ho lavina. Ravana malala, soa ihany fa voalaza atao amin'ny soratra masina izany tantara izany. Dia mba handraisantsika lesona ihany koa, mba handraisantsika fanapahan-kevitra tsara ohatran'izay nataon'ny apôstôly Paoly. Asiako mafy ny tenako mangana. Tsy mampaninona izay mety fangirofiriana amin'io tenako io. Fa raha tsy mitandrina mantsy dia na dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia mety tsy haritra hatramin'ny farany eo amin'ny laharana. Ho lavina. Nitory tamin'ny sasany kanefa ny tenako ho lavina. Ravana malala, ny hevitra izany tenin'ny apôstôly Paoly izany akory tsy hoe handeha hampijalijaly tena dia handradratra ny tenantsika ohatra ny fanaon'ireo izay mpivavaka amin'ny sampy maro. Tsy izany, fa io ilay fandava tena. Tsy mampaninona mihitsy izay mety fahoriana, izay mety zavatra hoentintsika eo amin'ny fiainana, zavatra hiaretantsika eo amin'ny fiainana, fa Andriamanitra no mandamina an'izany. Ny antony mahatonga n'Andriamanitra mamela antsika handalo an'izany, raha hisafidy ny hanaiky ny handalo an'izany isika, dia satria Andriamanitra te hanamboatra antsika mba hahatonga antsika ho isan'ireo izay haharitra hatramin'ny farany, mandahan-tena ka manaiky hitondra ny hazo fijaliana. Misy fanambarana anankiray ihany koa ity. Kolosiana 4:7 andininy 1:20. Kolosiana 4:7 dia ny andininy 1:20. Zao ny ambaran'ny apôstôly Paoly. Andininy 1:20. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na barbarianina sy skitianina, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra amin'ny rehetra. Rehefa avy nanambara ny apôstôly Paoly hoe rehefa ao amin'i Jesosy ny olona dia mitovy, tsisy ambony, tsisy ambany, tsisy famboniana ananany iray na lesoko ananany anankiray satria Kristy no zavatra rehetra. Raha vao manana ny Kristy dia manana ny zavatra rehetra. Kristy no zavatra rehetra sady
amin'ny rehetra. Eto aho zany dia te hampahery ianao manokana. Raha tena handray an'i Kristy ianao dia hanananao ny zavatra rehetra. Tsisy intsony ny zavatra banga, tsisy zavatra mahory eo amin'ny fiainanao. Izany ny fanandraman'ny apôstôly Paoly, andao isika hiaina an'izany, andao isika hanandrana an'izany. Fa feno fifaliana, feno ny fahafaham-po rehetra rehefa manolo tena ho an'i Jesosy, ka tena manana azy. Ohatran'ilay fanandraman'ity mpanompon'Andriamanitra ity hoe tsy izy intsony ny velona fa Kristy no velona ao anatiny. Ravana malala, raha dinihana ety ivelany, ohatrany hoe tsotra loatra zany. Tsotra be ohatr' izany ve ny ahafahana mahazo ilay fiainana tena feno fahafaham-po, feno fifaliana, feno fahasambarana, tsy manana tsy ampina inona na inona. Eny, tsotra ohatran'izany ho antsika izy io, satria efa nanomana an'izany ho antsika ny Tompo. Efa nanao ny dingana rehetra izy mba hahatonga antsika ho amin'izany. Nandao ny lanitra izy, nahafohy ny seza fiandrianana izy, nahafohy ny zavatra rehetra izy, nanolotra ny ainy sy ny momba azy rehetra ho anao mba hahatonga anao hanana ny zavatra rehetra, mba ho zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao izy, eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainantsika. Ravana malala, raha manao an'izany safidy tsara zany isika, izany n'ilay fiainan'ny olona maharesy. Ilay niteneniny hoe izay maharesy dia hiaraka hipetraka aminy eo amin'ny seza fiandrianany. Farany toko sy andininy anankiray andraisantsika lesona amin'ny tantaran'ny apôstôly Paoly, Korinthiana faharoa toko fahaefatra, dia vakiantsika aloha ny andininy fahaenina. Korinthiana faharoa toko fahaenina azafady, Korinthiana faharoa toko fahaenina, vakiantsika aloha ny andininy fahaefatra. Zao ny voalaza eo: fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana. Tsy marina fa betsaka ny antsipiriam-piainana tany saina eo ambany eo, fa tsy ho takatritsika mihitsy ny hevitra tiany ambara amin'izany hoe mpanompon'Andriamanitra amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena sy amin'ny fahantrana izy. Fa ny zavatra fantatsika fotsiny dia zao, arak'ilay fanteneniny tany am-piandohana hoe ny fandavan-tena rehetra dia nataoko daholo, ndrao efa nitory tamin'ny sasany kanefa za ho lavina. Olona tena olona fandavan-tena ity mpanompon'Andriamanitra ity. Fa zao vakiantsika ny andininy fahafolo, Korinthiana faharoa toko fahaenina, dia zao ny voalaza eo amin'ny andininy fahafolo: tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanakarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Zany ry havana ny fiainan'ny olona anankiray izay nandany tenany fa nanolotra feno ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Tahaka ny tsy manana n'inona, tsy manana na dia kely akory aza, zany ny fijery azy, kanefa manana ny zavatra rehetra. Zany ny fiainan'ity mpanompon'Andriamanitra ity. Ary tokony ho zany koa ny fiainantsika. Iriko raha mba etaeta lalina any am-pona ho any mihitsy mba hanana an'izany fiainana izany hoe tahaka ny ampalahelovina kanefa dia faly mandrakariva, tahaka ny hoe malahelo nefa mampanakarena ny maro. Vokatry ny fiainanao, ny hery miasa mangina avy any aminao, nampanakarena olona maro. Ary tahaka ny hoe tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Ry havana malala, inoko fa fanariana any anatinao any ny hanana an'izany fiainana izany. Ary ny apôstôly Paoly sambatra izy nanana an'izany fiainana izany. Isika ihany koa, raha mba hananantsika izany, raha mba tonga eo amin'izany dingana izany isika, dia mba ho isan'ireo izay maharesy, ho isan'ireo izay mpandresy tahaka ny apôstôly Paoly, ho isan'ireo izay hahazo ilay teny fikasana lehibe izay nitenen'ny tompontsika. Andao averintsika indray ilay izy. Izay no tiako raha mba ho ao atsofinao farany raha marana an'izao fiarahana mandinika ny soratra masina izao. Tsika Apokalipsy toko 7, andininy 1:20.
izay maharesy dia avelako hiaraka mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny rako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Ry havana malala, eninao zany tenin'ny tompontsika izany androany. Nampahery anao izy androany mba hanana fiainan'ny olona mpandresy. Nampahery antsika izy dia mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainantsika ane izany. Mba ho isan'ireo izay maharesy ane ianao, mba ho isan'ireo izay maharesy ane izaho, dia mba hiara hipetraka amin'ny tompontsika eo amin'ny seza fiandrianana isika. Andao hivavaka isika ny eo amin'izany antom-bavaka manokana izany. Andriamanitra rainay any an-danitra, isaorana ianao ny tantaran'ny apôstôly Paoly izay voasoratra maro be ao amin'ny teninao, fa isaorana ianao ireo fanambarana manan-danja manokana vitsivitsy avy amin'ny tantarany izay nianaranay teto androany. Andriamanitra, ampio izay mba ho isan'ireo izay vonona anao ny fandava tena rehetra, mba hahatonga anay tsy sanatria ho lavina, mba hahatonga ny Kristy ho velona ato anatinay, dia mba hahatonga anay anana ny Kristy ho zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Andriamanitra, mivavaka aminao manokana ho an'ireo mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao. Andriamanitra, hikasika ny fonay ane ny fanahinao masina, dia mba ho isan'ireo izay hanolo tena feno ho anao izahay, ary ianao no zavatra rehetra eo aminay. Tsy tsiritra na inona intsony, ka na dia heverin'ny hafa fa tsy manana na dia kely akory azy izahay, dia manana ny zavatra rehetra satria manana anao ilay tompo sy mpamonjy anay, ary manana ny fiainana mandrakizay voatahiry ho anay, ho isan'ireo izay mpandresy, ho isan'ireo izay maharesika hiara hipetraka aminao eo amin'ny seza fiandriananao indray androany. Nivavaka Andriamanitra, dia tononona isangatanay noho ny amin'ny rasoan'i Kristy izay efa nalatsany, mba hahatonga anay ho isan'ny mpandresy. Amen.